fitiavan'andriamanitra ny mpanotana fa na dia farahidina aza na dia azo lazaina hoe tsy mahatety intsony azy dia mbola vonina mihidina Jesosy alavitra ary sy eo ampitoraham-bato amin'izany vehivavy izany. Ao amin'ny Luka 10:20 raha mitantara Zakaiosy ny mpanao gazety mitsoina hoe Luka sady dokotera dia milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay tao Kristy ka ilay Zakaiosy mangalatra izay nalohan'ny fiarahamonina rehefa niezaka ny mahanalina an Jesosy na dia nisisika tao anaty ravinkazo tao amin'ny hazo tao azy. Iny Jesosy mihitsy no nijery azy, iny Jesosy mihitsy no nikatsaka azy tao anatin'izany ravinkazo izany. Ary ozy hoe Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy miditra ao an-tranonao aho anio. Tantara anankiray ihany koa amin'ny Luka 10:10 dia misy tantara ny nitranga tamin'ilay sabata atoandro rehefa nirava ny fiangonana dia nisakafo ny fariseo rehetra dia nanao fanasana Jesosy, nanao fanasana ny fariseo ary teo koa Jesosy tamin'izay fotoana izay. Fantatsika loatra ny tantara tamin'izany amin'ny Luka 10:10 fa ny amin'ilay zazalahy very. Iny Jesosy ny tantara ny amin'ny fiainany izany tovolahy izany izay nandao ny trano ray aman-dreny nanara-pota ny zavatra rehetra tao anatin'izany tito izany. Ilay ray be fitiavana dia tsy nanary azy sekoly fa tao anatin'ny vavaka, tao anatin'ny fijery feny fitiavana no ny andrasany sy nitazamany mandrakariva teo amaravarankely. Ary ony voalaza amin'ny 15 manao hoe ary raha lavitra izy dia tazana eny raha manapa-kevitra isika hiverina amin'ny Kristy, hiantoroka amin'ny Kristy, raha manapa-kevitra isika hanatona azy miazakazaka ilay raintsika, miazakazaka ny tompo andray atsika ary nivelary ny saniny no fihiny ny vozony nanoroka azy izy rehefa taolina amin'izay tsy misy tsony fanontaniana, tsy misy tsony demande d'explication. Mila taonao azy ny vola, nanao ana ny venanao, zao fa sasany nataonao, tsy misy tsony zany. Aperatra, akapa, akanjo, fanasam-be, izay no mitsenana ny mpanota. Ry havana, raha hiverina amin'ny Kristy isika, sala amin'izao toejavana tentsika izao, miveratra ny samin'Andriamanitra, hamina antsika, hanoroka antsika, hanasa antsika, hikarakara antsika. Mampalahelo fa natsona moa zany hoe fanoarana mikasika an'ilay zazalahy very no voalaza tamin'ny Luka 10:10 kanefa raha tena marina ilay lava tony tena very satria nivoaka ny trano mihitsy ny ray hitady azy, hikatsaka azy, andesinahitra azy, fa tia azy izany ray izany. Ianao dia eto amin'ny mandrakariva, anao ny zavatra rehetra tianao na dia tsy mieritreritra an'izany azy ianao. Ary miverina ihany ilay nania ary nampidirina ao an-trano ao anatin'izany fanasana izany. Lalina ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana, lalina ny fitiavan'ny Kristy antsika ary na inona eritreretinao sakana ny fanafodiny dia izao ny miverina makeo amin'ny Kristy, miantoraka eo aminy fa ny fitiavana be miazakazaka izany lanitra manontolo andray antsika. Tsy fantavina tsapantsika izany fitiavana izany fa amin'ny Hosea misy toriteny anankiray moa zay fanao mikasika ny Hosea ary ny lohateny dia manao hoe filazantsara araka ny Hosea. Mba hitreretana hoe zany hoe ndia Hosea mpaminany Jehova, mpaminany izany mitondra hafatra Andriamanitra, profeta izay midikany. Ary izany profeta izany no iny famitory amin'ny olona amin'ny alalan'ny fiainam-pianakaviana. Raha matono Gomer dia professionnel fijangajangana ohatry ny tsara lalàna ary dia miasa ao amin'ny antsoina hoe fijangajangana masina tao amin'ny 20 tamin'izany atsika tsy izay misy filaza azy. Ary dia iny ka Hosea miaraka amin'ny zanany miara-mianada asa sasany totrona babena tantana andeha mijery amin'ny toeram-piasana amin'ny ariva ary dia haka ny madama dia mandondona tao amin'izay hodiny asa moa fa mbola misy kilianty jeretoana izany dia amin'ny alala zany fiainam-pianakaviany Hosea zany no mitorina Andriamanitra tamin'ireo jiosy reto, tamin'ireo Israely reto ny fitiavana. Ngamotsika hoe tsy mahatety intsony ny karazan'olona toy izany kanefa na dia efa fakin'olona sy faikan'olona toy izany
dia mbola vonina hidin'Andriamanitra handray ny mpanota faraindrindra miazakazaka ny lalana manontolo hamina ny mpanota toy izany. Eny miantsoantso izany fitiavan'Andriamanitra izany ary miantso ny mpanota rehetra hiveriny eo aminy. Hoy ny voalaza amin'ny Ezekiela 19. Miantso Jehovah manao hoe niverena fa nahoana ny dia ho faty ianareo zanak'Israely fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty Jehovah. Amin'ny Isaia 40 dia mahafinaritra indrindra ny teny amaran'Andriamanitra ary tiako mba horaisitsika ho antsika mihitsy izany teny izany amin'izao takariva izao. Raisoanao izao teny izao navatana amin'ny Jakoba izy kanefa ho antsika tsirairay avy ihany koa. Fankehitriny Jakobo, izao no lazain'i Jehovah izay nahary ianao sady namorona anao Israely eo. Aza matahotra ianao dia efa nanavitra anao aho, efa niantsona anaranao aho. Ianao raha mitany rano ianao dia ombanao aho, raha mitany olo ianao dia tsy hanavitra anao izy, raha mandeha mamaky ny hafa anao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lehilahy. Fa izaho Jehovah n'Andriamanitra dia niray mason'i Israely mpamonjy ianao. Dio ny fahaefatra satria ina voalaza eo malala eo masony ianao. Amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy io dia tsy hoe malala no voalaza eo fa precious eo masony Kristy isika. Sarobidy amiko ianao ho Jehovah ary sarobidy aminy isika ary noko fa izany fahatsapana ny tomba ny mahasarobidy izany nampiazakazaka ny mpanompon'Andriamanitra ity manolo teny ho an'i Kristy amin'izao takariva izao. Sarobidy ianao rahalahy, sarobidy ianao, sarobidy isika tsiraray avy eo masony Kristy. Koa miantso antsika Kristy manoloana izany fitiavana izay efa nivetesina hatrano ny saedena izany, manoloana izany fitiavan'Andriamanitra izay nivetesina manerana ny Baiboly rehetra izany. Miantso antsika izy amin'ny anarantsika mba hamaky izany fitiavana izany, mba hiverina amin'izany Andriamanitra izany. Angamba efa nania lavitra isika, angamba efa mety nanara-potany amin'izao tontolo izao kanefa tsisy hafa-poantsika any, mety fifaliana vetivety ihany fa tsy misy afa-tsy amin'Andriamanitra no mahatsara antsika. Misy lehilahy anankiray amin'ny Asany Apôstôly 12, Paoly ny anarany, manao fijoroana vakom-belona izy ny amin'ny fiainany sy ny fiovam-polo ary nitantarany ny aonany tamin'i Kristy ary dia izao ny fanambarana nataony amin'ny Asany Apôstôly 12. Manao hoe andininy fahafito dia lafy tamin'ny tany aho ka nandeha filaza tamiko hoe Saoly nahoana ianao manentsika ahy. Ary isaka manao an'izany teny izany, manao teny izany Andriamanitra. Dia tao mahatsiaro koa miteny amiko hoe ianao izaho antsoiny Kristy ary hoy izy hoe Saoly nahoana ianao manentsika ahy.
fiangonana advantista moa na le fanontaniana 13 anontaniana na le fampinana anankitelo satria efa lasa dia lasa ny fotoana isafidy isika lay fampinana telo no anambarangalamon randria miary ny fanekempon'olo rahalahy randria miary amon eo natren'Andriamanitra sy lanitra manontolo eo mason'ireto fiangonana ireto indrindrindra izay zanak'eo tarina izay manontrona anao move manahaky an Jesosy Kristy ho mpamonjy ho tompony tenanao manokana ianao ary maniry ny velona amin'ny fiainana fely fanaisina feny famonjenana venao raina Jesosy faharoa move manaiky ny fampianaran'ny baiboly araky ny anehoany fitany samy fotokonon'ny fiangonana advantista amin'ny tarinany fafito azy ianao ary manome toko venao noho ny fahasoavan'Andriamanitra fa hivelona amin'ny fiainanao mifanaraka amin'ireo fampianarana rehetra ireo raina ny tompo fahatelo farany movenao maniry atao batiso ho fanehoanao masom-bahoaka ny fonao an Jesosy Kristy sy ho fanehoanao ny fikambananao amin'ny fiangonana advantista tamin'ny fafito ary ho fanohananao izany fiangonana izany sy ny asana ny rahana izany fiangonana izany ka ho matoko venao amin'ny mampitapana fanananao amin'ny herinasy mangina avy aminao amin'ny ampahafolony sy ny fanatitra rakitra io ary amin'ny fiainana feno fanontona vonao amin'izany venao dia rain'Andriamanitra ry fiangonana malala retsika teo ny fanekemponona izay nataony mino afa-tsy ranony kiopa isika ka tonga namana voa miamavo koa misy be sanatria ny vavana diny lela misaka izao fanaovam-batisa izao aoka izy mitsangana mihitsy za tsy hitery atsangano ny tana fa mitsangana mihitsy ianao dia raina Jesosy dikan'izay dia manaiky izao fandoratena izao ny fiangonana manontolo rahandria miary amon fifaliana lehibe zany izao ty roso mivavaka fanokanana isika izay mirahalahy dia hiaraka andoalika ianareo rehetra kosa engavina mba hiaraka hitsangana mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra rehetra tena natrenao zay Andriamanitra lehibe ny voninahitra ao sy ny tenyananao kanefa koa lehibe ny fitiavanao namoro ny fitiavanao namonjy ny fitiavanao miantso anay isan'andro manao mibebahina rehefa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra zay nisy atao batisa no vonjena na maro zany antso izany iray ny rahalanan'le miary amon eo nolonao sy ny lanitra manontolo eo alohan'ny fiangonana ary ianao teo ny fanekemponona pabe maso nataony Jesosy malalo raiso izy ao amin'ny valan'ondronao ndray ekeo izy ary fiino tsy saraka aminao intsony manampiavinao amin'ny rahalanitra Jesosy malalo zay zay miainy koa kehitriny manatrika izao fotoana izao mahalalany aminay tsiraray avy ianao Jesosy malalo misaotra anao raha mbola velona tratrantsy koa izay kehitriny ho ambeo izahay hanavao ny fanoloran-tenanay ny tenako izay anao batisa mamindrafo anky mamelany eloko ary ianao Jesosy amin'ny alalany ranao hanamarina ny rahalahamao hanamarina nay rehetra dia amin'ny anaranao lelianao angatana izany amen.
manatrika an'ity fiangonana ity. Fa ny tena marisy lahatrako dia izao. Manana mampiavaka azy ny fiangonana ity dia ny fananany ny fanahy faminaniana. Resy lahatra zato isan-jatony aho fa ny fiangonana izay manana ny fanahy faminaniana dia mihoatra noho ny rehetra. Ary ny fandriako dia izao, tsy ny amaky sy ny anana ny zany amin'ny biblioteka fotsiny, fa ny ampiatra izany isan'andro san'andro. Ary fantatro fa tsy vitako amin'ny herin'ny tenako izany fa amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fandriako dia ingene ny fiangonana izay andray amiko dia hiala iainamiko izany fanahy faminaniana izany. Amariko tonga amin'ny fefiny Jesosy Kristy. Tao fotoan-dehibe izay anatanterahana amin'izao natoko fahatelo andiny fahatelo izao manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rahalahy Andriamariamon, araka ny baikin'i Jesosy Kristy tompontsika, fanehoanao ampahabe maso ny fonao natrelatra manontolo mahasondra vavolombela maro reto. Za dia manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy anao batisanao amin'ny fanahy masina. Amen.
mety amera-panontaniana angamba ianareo androany hoe sao dia mba te hiavaka ny zanaky ny tandrony tsy atopoko sao dia mba hanao koa ny zanaky ny loolona rehefa avy hoe ny zanaky ny loolo fikambanany zanaky ny loolona na ny fikambanany zanaky ny diakona na ny fikambanany zanaky ny directeur sekoly sabata tsisy miafina aminareo ny mpiray fanantenana fa manana statut manokana ny zanaky ny mpitandrina ny mpitandrina mantsy a dia mandany ny fotoanany manontolo eo amin'ny fiangonana fa kosa ohatrany hoe avelanay trano any ko zanan'ireo lanina ny am-piangonana farafakely ny 20 isan-jato ny fotoanany ary dia ohatrany hoe avela reny a ilay zanaky ny mpitandrina noho izany dia manana statut manokana zany a ireto zanaky ny mpitandrina reto mitandrina kenyreny zany fikambanana zany dia zao manolokolo ny zanaky ny mpitandrina ny lehibe zany a manome modely ho an'ny ankizy mamerina eo ambala ireo izay nanalavitra ny fiangonana tsy tiako ny miteny hoe ireo izay nemitra tsy tiako ny miteny hoe ireo izay nani fa ireo zanaky ny mpitandrina ireny na izanaiza toerana misy aza dia somary nanalavitra kely ny fiangonana fotsiny izy sainy miandraikitra io pakiany io zany a dia mamerina ireo izay nanalavitra ny fiangonana ary manolokolo koa izay ao anatin'ny fiangonana. Misaotra indrindra ravavy fa mazava aminay zany ny amin'izay pakiany izay. Zao zany